Miarabantsika rehetra indray tompoko, nahatratra izao fotoana fiarana mandinika ny tenin'Andriamanitra izao. Andriamanitry ny fiadanana ane no hitahantsika, hitantana antsika mandritra n'izao fiarana mamaky ny tenin'Andriamanitra izao. Iarivavaka isika. Misaotranao zahay ray tsara, fanomenao fotoana, azahoanay mivavaka, azahoanay mamaky ny tenin'Andriamanitra, ary miditra ao anatin'ny soratra masina, handray ireo filamatra masina sady sarobidy ao anatin'ny Baiboly. Aoka anana fiainana mahafa-po sady feno fiadanana izahay amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana malala, tonga eto amin'ny fotoana izay iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra indray isika. Ao amin'ilay lohahevitra lehibe anankiray dia ny hoe ny toerana sarobidy sy lehibe indrindra. Anio dia maky ny tenin'Andriamanitra isika izay vaky teny fototra, azahoana manazava indray toerana anankiray izay tsy manam-paharoa. Romanina 2:20 ka ny 5:20 sy ny 4:20. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo zany zava-miafina izany. Fandrao mihevitra ny tenanareo hoendre anareo, fa efa misy fahamafiam-po manjo ny Israely sasany mandrapiditry ny hafenon'ny jaintilisa. Ary amin'izany dia ho vonjena avokoa ny Israely rehetra. Ry havana malala, ambarako ety am-piandohana, ilay toerana sarobidy indrindra amin'ity anio ity dia izay toerana mitondra famonjena. Ary zany le voambary eto hoe ho vonjena avokoa ny Israely rehetra. Ny fanontaniana mipetraka nefa dia ity: iza marina moa ity Israely ity? Satria araka ny voambara eto dia hoe ho vonjena avokoa ny Israely rehetra. Raha miresaka Israely isika dia lasa mandeha any amin'ny tantaran'ny zanak'Israely mihitsy, zany hoe miainga any amin'ny fototra dia Abrahama izany. I Abrahama dia niteraka maromaro ary manompokeo zany ty hoe Israely ity, satria Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba lay nitolona tamin'Andriamanitra ka nandresy ary nitondra ny anarana taty aoriana hoe Israely. Ka raha miainga eo amin'ny Abrahama isika dia niteraka maromaro izy, tsy Ismaela ihany na Isaka ihany, fa mbola nisy koa ny ankoatran'ireo. Andeo vakitsika ny Genesisy 5:20 ary ny 1 sy ny 2. Ary Abrahama napakabady indray, Ketura ny anarany, dia niteraka maromaro taminy i Abrahama. Raha tsorina ry havana dia nisy hatramin'ny 8 ireo isan'ny zanaky Abrahama. Tsy vitan'izany fa nisy ihany koa antson'Andriamanitra manokana teo amin'ny Abrahama, arak'izay voalaza ao amin'ny Genesisy 7:20.
ary eo amin'ny andininy 2:20. Genesisy 7:20 ka ny andininy 2:20 sy ny 3:20. Ny zazalahy teraka havalona eo aminareo no ofirana, de ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany. Tsy maintsy ofirana ny ompikelinareo sy izay novidianao vola, ary ny fanekeko de ho ao amin'ny nofinareo ho fanekena mandrakizay. Eto zany dia ahitana fisokafana sahady, ka tsy mijanona amin'reto 8 ireto ihany, fa nanomboka ny sokatra amin'ny hoe zay rehetra maniry hiditra dia forana izy, ary zay le fanekena hidirana ao anatin'ny taranaky Abrahama. Rehefa niteraky Abrahama ka nandeha ny taranaka, dia babo tany Egypta izy ireo. Ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra de ny isa 70 ireo taranaka Jakoba lasa tany Egypta ireo. Ao amin'ny Exodosy 1 ka ny andininy 5. Ary ny isan'ny olona rehetra nateraky Jakoba, zanaky Isaka, zanaky Abrahama, de 70, fa Josefa efa tany Egypta raha teo. Fa rehefa niala avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana ny zanaky Jakoba, zay nisa 70, de indro nahatratra 9 hetsy ny lehilahy tamin'izy ireo. Zany ndray de voalaza ao amin'ny Exodosy 2:20 ka ny andininy 7:30. De nianga tao Ramsesa ny zanak'Israely ka nakany Sokota, de lehilahy mahalỳ lalana tokony ho enetsy. Ry havana malala, rehefa Andriamanitra no miay, rehefa Andriamanitra no momba, dia miaro ny taranaka izy, ary tsy ho levona akory ny zanaka sy ny taranaka. Ny tombo isa izany niainga avy amin'ny 70 tonga tamin'ny 9. Koa rehefa niala tao Egypta ny zanaky Israely, de voalaza fa nisokatra zany vondrona izany, ka tsy lay zanaky Abrahama ihany tonga eo amin'ny Isaka, tonga eo amin'ny Israely, tonga eo amin'ny 70, tonga eo amin'ny 9, fa nisokatra tamin'ny hafa firenena zany vondrona izany. Ao amin'ny Exodosy 12 ary ny andininy 7:30. Ary nisy olona maro samy hafa firenena koa niara-niakatra taminy nisokatra, ry havana malala, lay vondrony zanak'Israely niala avy any amin'ny tany Egypta. Nisy vady, nisy mpanampy, nisy vahiny, dia tao amin'ny vondrona io no nidirany rehetra. Tafiditra tao Rota, lay malahelo, tafiditra tao Rahaba, ilay janga, tafiditra tao Davida, ry havana malala, niditra tao anatin'ny ty vondrony zanak'Israely ity. Fepetra tokana noho ny takina, fepetra tokana noho ny tadiavina, de ny fankatoavana izany. Koa ny zanak'Israely mpankatò, Rota nanjarina katò, ny fikitra mandramaty tamin'Andriamanitra, Rahaba mpankatò, ny fankatoavana zany ny tadiavina. Ary dia manambara ny Romanina 12:10
rehefa milaza an'izany toe-javatra mahafinaritra izany ka eo amin'ny andininy fa 17 dia maneho sarina hazo oliva anankiray ny tenin'Andriamanitra ary fototra iray zany hazo oliva izany saingy misampana maro ihany koa. Ka zao eo amin'ny andininy fa 17 fa raha notapaina ny sampana sasany ary ianao zay tahaky ny hazo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka teo aminy ka mba niombona ny fakany menaky ny hazo oliva de aza mireharehanao tsy ianao no mitondra ny fakany fa ny fakany no mitondra anao. Ry havana malala, manambara toerana anankiray ny tenin'Andriamanitra, toerana lehibe, toerana tsy manam-paharoa de ny mipetraka eto amin'ity hazo oliva ity. Ry havana malala, ny mipetraka eo amin'ny fototra zany ny tadiavin'Andriamanitra dia mampita an'ilay hery tsara Andriamanitra, mampita an'ilay hery madio Andriamanitra am'ireo rehetra zay mankatoa izy ary de fenon'Andriamanitra ny fahasoavana izany, fenon'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra izany, fenon'Andriamanitra ny hery tsara ny fanahiny izany zay mikorina ao anatin'ny vahoaka mpankatoa. Ry havana malala, saingy milaza ihany koa ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny andininy fa 18 de aza mirehare amin'ny sampany. Eo amin'ny andininy fa 19 ary ianao de anao hoe notapahana ny sasany tamin'ny sampana anatsofoanay. Marina izany, ny tsy finoana no nanapahana azy ireny. Ry havana malala, rehefa mipetraka eo amin'ity fototra ity n'olombelona anankiray ary raha sanatria ka mivily ary miverina amin'ny tsy fankatoavana izy de am'izay fotoana izay no tapaka izy ary miala am'ilay fototra izy, toerana anankiray mampalahelo izany, toerana anankiray mampidodoza izany, de ny toerana saraka ilay fototra, lavitra ny fitahian'Andriamanitra, saraka ny fahasoavan'i Kristy. Miala am'ilay fototra. Ary reto zanak'Israely reto dia ambara ny tenin'Andriamanitra sy amafisiny tantara fa naneho ny fialany tamin'Andriamanitra rehefa tonga teo amin'ny fotoana anankiray zay nantenain'Andriamanitra mba hiandaniny aminy de teo amin'ny hazo fijaliana indrindra no nilazainy reto zanak'Israely reto tamin'ny fomba manetriketrika sy teo anatrehany be sy ny maro fa tsy manana n'Andriamanitra aneo zahay. Ry havana malala, satria nandan'Andriamanitra mpabe maso izy ireo de mba nolavin'Andriamanitra ihany koa. Niala ihany koa ilay sampana vokatra zany fandavana ankitsy rano sy ampahy be maso zany. Amin'ny andininy fa 20 koa indro ny famoram-panahin'Andriamanitra sy ny fahasaripony amin'izay lavo de fahasaripo fa aminao kosa dia famoram-panahin'Andriamanitra raha maharitra
ao amin'ny famoram-panahin'Andriamanitra ianao, fa raha tsy zany de ho tapahanako ianao. 7 ary reny kosa raha tsy mikikitra eo amin'ny tsy finoana de atsofoka ihany, fa azon'Andriamanitra atsofoka indray izy. Eto no mahafinaritra amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Tsy maneho ihany fahatapahana, fialana amin'ilay fototra, fa indrindra ihany koa manambara ilay hoe fiverenana indray eo amin'ilay fototra. Raha toa ka tsy mikikitra ka miverina de atsofoka indray. Eny ry havana malala, manambara fibebahana izany, sary maneho fiverenana amin'ny fankatoavana izany. Na iza am'ty androany ity, na havaiza ka miverina amin'Andriamanitra ary vonona ny ankatoa azy, de atsofoka Andriamanitra indray ho isan'ity vondrona ity. Ary zany indrindra lay 7 manao hoe, ary am'izany de ho vonjena avokoa ny zanak'Israely rehetra. Tsy ary havana malala, tsy fon'Andriamanitra ny azo, tian'Andriamanitra ny azo, ary miala ny sampana sasany, saingy misy olo sampana hafa izy. Ny fanirian'Andriamanitra de zao, tsy mamboly hazo hafa akory, tsia, ary koa tsy ny hijanonana ela any amin'izany toerana zay mampamoy fo zany, fa ny sitrapon'Andriamanitra de zao ho tafaverina avokoa izy rehetra. Fa Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana, zay ataon'ny sasany ho fahelana, fa mahari-po aminareo izy, ka tsy tiany ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Zany lay sitrapon'Andriamanitra. Ary raha tsorina de ity, tsy fanoloana ny tian'Andriamanitra, fa fanohizana ny tian'Andriamanitra. Ny teo aloha mitohy hatrany hatrany, ity azo oliva ity tsy miala ka hosoloana akory, fa neo aloha tohizany ny ety aoriana. Zany mihitsy no sitrak'Andriamanitra, ary araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Galatiana 3 ary ny 9 sy ny 7, Galatiana 3 ka ny 9 sy 7, tsy misy intsony na jiosy na griky, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha any Kristy ianareo, de taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana ihany koa. Misokatra ny tenin'Andriamanitra ry havana malala, mivelatra ho antsika indray amin'ny tian'io ity, na iza, ary na havaiza, tsy ny zanak'Abrahama ara-nofo ihany, fa efa nisokatra fa izay zany, ary ankehitriny midanadana izany ho an'izay rehetra maniry ho isan'ny vahoakan'Andriamanitra, tokana ihany ny fanapahan-kevitra, ary ray ihany ny safidy tadiavina teny fankatoavana izany. Ary ny vaky teny farany zay hovakitsika dia ao amin'ny bokin'ny Deuteronomia 7 ary eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 7.
raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, na iza, ary na havaiza, ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao, dia asantratry Jehovah Andriamanitra ao ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao, raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahiana ianao ao tanàna, ary ho tahiana ianao any an-tsaha, ho tahiana ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ondry amanosinao. Ho tahiana ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho tahiana ianao raha miditra, ary ho tahiana ianao raha mivoaka. Atolotry Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao, zay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no ivoany anatonanao, fa lalana fito kosa no andosirany hiala eo anoloanao. Na inona amin'ity androany ity, mety ho ady atrehnao tian'Andriamanitra raha ho mpandresy anao, ary riny androany raha ho tanteraka aminao zany. Andriamanitra ny hitazona ny teny fikasany, ary anatanteraka an'izany ho amintsika menakavy. Amen. Iarivavaka isika, misotranao zay Andriamanitro noho ny teninao zay maneo aminay ny faharipo sy ny famindrapon'Andriamanitra. Tsy nikatona tamin'ny zanaky Abrahama ara-nofo ihany ny teny fikasana, fa misokatra ho an'izay rehetra mino sy mankatoa an'Andriamanitra. Mety misy aminay nanadino zany lalana izany, ary maniry niverina amin'ity androany ity eo amin'ny toerany pino sy ny mpakatony didin'ny Tompo. Aoka mba ho raisinao izy ireny, ary aoka Tompo mba hanohy ny diany indray miaraka amin'ny laharany ireo mpandeha makany amin'ny fiainana mandrakizay. Tompo, ny irina ihany koa dia ny ampaherezanao anay mianakavy pino, ny tehirizanao anay ao amin'izany finoana sy ny fankatoavana izany, ny arovanay amin'ny loza sy ny arety mandringana, ary manoloana an'ireo ady sy fiaikana maro samihafa. Mety misy miatrika an'izany ny sasany aminay amin'izao fotoana izao. Mety misy miady amin'ny tsy fahasalamana, mety misy mitolona amin'ny aretina ary miady amanaina amin'izao fotoana izao. Mety misy aminay angamba zay mitolona eo amin'ny sakafo hohanina, eo amin'ny trano fonenana, eo amin'izay lamba hotafiana, tsy mahita ho raisina, andevozin-javatra, voafatotry ny fomba maro samihafa. Tompo Andriamanitra o, mangata-panafahana avy aminao. Aoka ianao lay Andriamanitra tsara sady lehibe, no mahery no hanafaka anay, satria izany ny teninao fa ianao no mpanafaka anay. Te ho tanteraka aminay rehetra n'izany, satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka ny mandram-piona amintsika rehetra Tompoko, mbola mamerina ny fisaorana amintsika menakavy noho ny fanarahantsika izao fandaharana izao. Maniry ary mirary koa ny anohizanao anaraka ity fandaharana ity amin'ny manaraka indray. Mandram-piona Tompoko.